Miarabanao amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Vilona avy a Nazareta tompoko a, hivavaka atsika. Rainay tsara indrindra ny an-danitra o. Velom-pisaorana mankalaza anao foana izay isan'andro isan'andro. Andriamanitra izao rehetra izao. Andriamanitra Tompo mpanjaka lehibe. Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ianao. Andriamanitra izao rehetra izao ianao. Indreto izay Jesosy manantona anao indray amin'izao maraina izao. Indreto izay mitady anao indray amin'izao maraina izao Tompo. Indrindra ny anandratana ianao Tompo. Amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny alalan'ny teninao izay tianao ambara aminay. Mangataka ny fanahinao masina. Anendry ny lelako. Ampiteny ahy. Ampietry ahy. Vaoka ianao fanahy masina no izandratra. Ka sio koa ny vahoaka anao maneran-tany Tompo. Ka sio koa ny vahoaka anao maneran-tany Jesosy. Iaino, andray izay tianao ambara. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Matteo 20:1 hatramin'ny 20 dia manambara ny fiainana maha-kristiana ary manambara ihany koa ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra fantatsika tsara fa eto dia noharina amin'ny lehilahy tompontrano nivoaka maraina ho izy ko anakarama mipiasa ho any an-tanimbolobony. Zany hoe ny mpampiasa eto dia tsy iza tompon'ny tanimbolobony ka tsy iza fa Andriamanitra Jesosy dia isika no mpiasa satria nandeha anakarama mipiasa izy dia omena denaria isan'andro ireo mpiasa ireo. Naniraka zany izy an'izy ireo andeha hiasa. Amen. Dia aniraka izy ireo andeha hiasa zany dia omena karama denaria isan'andro. Amen. Fantatsika tsara fa ny asa rehetra ataontsika ety dia ny valim-pititsika any an-danitra fa tsy ety an-tany. Dia tamin'izany fotoana izany dia marobe zany no eto no ny rahan'ny Tompo anao ny asa. Dia mitodika amintsika kristiana fiangonana ihany koa ny tenin'Andriamanitra eto hoe isika no irahan'i Jesosy anao ny asany. Amen. Tsy mitady tambiny, tsy mitady sitraka avy amin'olona fa ny anjaran'ny asantsika zany, ny valina asantsika dia miandry antsika ao an-danitra ao. Amen. Dia mahita antsika raha mamaky an'io tenin'Andriamanitra io, afaka mamaky tsika ny an-trano any. Ny sasany hitan'i Jesosy mipetraka, maniraka zany Tompo. Ny sasany irahan'i Jesosy anao ny asa, hiasany an-tanimbolobika. Ny sasany mipetraka tsy manao le asa. Eto dia mitodika ihany koa amintsika izay omeny Tompo fanomezam-pahasoavana, izay natsoin'i Jesosy nefa tsy manao ny asany. Dia oharina amin'ny olona kamo, oharina amin'ny olona mipetraka tahaka ny olona eto hoe ny rana nefa tsy navita nanao ny asany. Matoy ianao natsoin'i Jesosy dia irahany ianao anao ny asany, amita ny asany. Satria tsika miasa ho an'i Jesosy, tsika le mpiasa. Izay le hoe mpiasa ny fanahy masina, izay le hoe mpiasa an'i Jesosy. Amen. Dia natao hiasa tsika. Satria tsy tonga tsika ho topoina hoe hipetraka fotsiny eo amin'ny seza anao drano fa natsoina anao ny asan'i Jesosy. Natsoina anompo zany dia olona miasa. Amen. Ka arakaraka le asany atsoan'ny Tompo anao zany, arakaraka le asany atsoan'i Jesosy anao dia mila ataonao le asa. Tsy miandry olona ianao, tsy mijery olona ianao, tsy mijery ny anina sy anina ianao, fa ny asa izay ny atsoan'ny Tompo anao zany no ataonao. Amen. Dia rehefa hitan'ny Tompo mipetraka reto olona nampiasaina reto dia mbola niantso olona hafa indray ny Tompo Jesosy.
izay zany mahatonga atsika raha ohatra ka hoe tsika mieritreritra hoe zany ty efa ampiasain'ny tompo de atoritory am'izay tsy arovy fa mety misy hafa koany misy hafa koany efa atsoin'ny tompo apetraky ny amin'io plasinao io rehefa anao varimbarina. Amen. Ka hitatsika eto fa mbola niantso olona hafa ndray ny tompo de niasa ora iray monja hoy izy. Amen. Niasa ora iray monja natsoin'ny tompo ihany koa anao niasana. De le niasa iray monja nefa de tena niasa tamin'ny fony tsy nijanona. Nanao ny nitondra ny ainy manontolo, nanao ny asan'ny tompo, nanao ny asan'Andriamanitra. Fa reo efa natsoina teo aloha zany dia variana. Mijery nahoana zay natsoina tafara indray no tsy hita fa zareo ndray koa no tena miasa fatratra. De izareo zany nohon' zay de nipetraka ny sasany. Tsy nahavita tsony ny sasany. De eto rehefa tonga ny fandoavana ny karamatsika de any amin'i Jesosy. Ny valinasa zay rehetra ataontsika de any amin'i Jesosy. Ka rehefa tonga amin'izay zany ny andoavana ny karama de gaga izy ireo fa nahazo mitovy aby zareo ihany koa niasa ora iray monja nefa raha ohatra ka amin'ny resaka aranofo zany de ohatra olona arakaraka ny asa nataontsika no azotsika vola. Kanefa amin'ny resaka ara-panahy de tsy zay. Amin'ny ara-panahy dia na niasa ianao ohatra hoe tena nandeha nanao ny asan'ny tompo amin'ny fonao rehetra amin'ny famarina, famasinana, fatahoran'Andriamanitra de na niasa ianao ohatra 1 mois, 2 mois, 2 volana dia efa mahazo ny anjara anao. Tsy miankina hoe niasa be zany nanomboka mataona de ny nany tena be debe. Na zany tena faveur na zany tena tsara. Tsy zay zany ny amin'ny tompo. Fa rehefa anao ka natsoin'ny tompo mandray manao ny asany dia miandry anao ny anjaranao. Amen. Ka teto zany ireto sasany reto dia nisy ny fialonana sy ny fankahalana satria manambara amin'ny farany eo ny tompo hoe ratsy va ny masonao satria tsara aho. Tsy afaka manao amin'izay tiako ve aho tompo. Jesosy manao zay tiany atao amintsika. Tsy tsika mihitsy zany mandidy an' Jesosy. Tsy tsika mihitsy zany teny an' Jesosy hoe za satria nanao an'ity de zao no azoko. Raha tsika ety ambony tany de sahalan'izay manao calcul be tsika. Fa amin'ny tompo Andriamanitra de izy malala zay zaza antsika. Amen. Koa raha maheno zao video zao ianao, raha kristiana ianao, ataovy ny asanao. Ataovy ny asa, ny talenta zay natsoin'ny tompo anao. Aza mijery ny hafa ianao tahaka ny rehetra asany reto nijery ny hafa. Nijery nahoana izy zareo ny asa ora iray monja no hitovy karama aminay. Amen. De zay zavatra zay no mahatonga fiemorana sy fangatsiahana ara-panahy satria nahoana mijery ny sasany ianao. De ny teny de voalohany tsika mijery hoe raha mijery tsara mamaky ny ten'Andriamanitra hoe oharina amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mitovy amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay rehetra ataontsika ety ambony tany eo miankina amin'io ny idirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra tsy aiza fa ao anatsika, eo amintsika ny fanjakan'ny lanitra. Miankina aminao sy miankina amiko ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Alléluia. De eto amin'izay zany de le farany araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe de toy izany ny farany no voalohany. Ary ny voalohany no farany. Le farany satria niasa be. Le farany satria niezaka be. De iny lasa voalohany. Fa le voalohany noho ny fijeren'ny hafa, noho ny jereny reto lasa niasa be, lasa izy indray no mitory mahalala ny ten'Andriamanitra mihoatra anay zay nandinika ny ten'Andriamanitra zay nianatra ny Baiboly. Ohatra resaka ohatra amin'izay zany. Zay tena niasa mafy. Reo ndray koa ny tena hoe tena hita hoe alohanay na ohatra zay zany de tonga le fialonana, tonga le fankalana. De izy indray no lasa farany.
amen. Satria izy efa niasa mataonana ka nahita ny reto zay mbola natsoiny Jesosy taty aoriana, de mahita an'iny izy de manomboka tonga ny fankalana, tonga ny fialonana, tonga ny fanenjehana, dia tafiditra am'izay le fankalana. De rehefa zay ny tafiditra de lasa farany ianao, de lasa lay voalohany ndray lasa farany zay ny lasa voalohany, amen. Amarana koa azy nisy nofina zay an-tompo ana, olona be deaibe milahatra be deaibe, de teo koa za mijery an'le izy zany. Dia ny zavatra tsapako zany jereko ny olona rehetrarehetra zany mandalo daholo, fa ny zavatra tsikarotra tao anatin'le nofo zany misy anankiray manao lokomena io vehivavy io, dia manao lokomena zany izy dia izy ny fihin'ny Jesosy. Fa le izy zany azoko satria le nofo ny tompo moa maka ohatra foana amin'ny nofo de mpanompon'Andriamanitra no hitako, de mpanompon'Andriamanitra de oarina Jesosy, satria eto manohatra koa izy hoe tompony tanimboloboka tsy iza fa Jesosy, ny mpiasa tsy iza fa isika kristiana. De tahaka an'izay koa zany hitako hoe le mpanompon'Andriamanitra de azo oarina hoe Jesosy dia reto mpiasa zany milahatra andeha hiditra amin'ny fanjakany lanitra andray ny karamany, amen, araka ny ten'Andriamanitra eto. Dia ny zavatra tsapako mahita an'le scène za, le anankiray zany manao lokomena no fihin'ny Jesosy mafy, no fihin'ny tompo mafy, no fihin'le mpanompon'Andriamanitra mafy hoe tiako ianao, no fihin'ny Jesosy mafy izy, tiako ianao izy. De gaga be zany eo satria le vehivavy anankiray ao anatin'le manao lokomena faly be taminy zany tompo, zay rehetra nandalo teo ihany tsy hitako hoe nankaiza le izy, fa hitako hoe mandalo, fa tsy de hitako hoe faly ny tompo na ny sarika be. Fa rehefa tam'le anankiray izy tena ny sarika Jesosy taminy, tena faly le mpanompon'Andriamanitra tam'zany. De eo zany agaga, de eniko zany fanahy masina ny teny hoe io izy, satria resaka ara-panaly izy, io zany izy Jesosy dia reny olona zay tao anatin'ny fijangajangana, tao anatin'ny fitafiana tsy mendrika, tao anatin'ny fitafiana izao tontolo izao, tao anatin'ny makiazy izay nesoroko tamin'ireny zay nodioviko izy, dia faly amin'izy ireny aho satria manao ny asako izy ireny. Dia ambaran'i Jesosy tao anatin'ny nofo zany hoe io vehivavy io tao anatin'izay, tao anatin'ny lokomena be, tao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao fa rehefa avy eo izy niala tamin'izay de rehefa amin'ny farany izy de tena ny fihin'ny Jesosy faly izy. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe ny mpijangajanga eo izy no ialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe tao anatin'izay zany le olona, tao anatin'izay fiainan'izay, fa rehefa nafany Jesosy izy teo amin'izay izy nanao ny asan'ny tompo, nanompo an'i Jesosy, tena hoe nanao ny ainy, nanolotra ny ainy ho an'ny tompo tanteraka, amen. Ka izay zany le hoe ny voalohany lasa farany, de le farany indray lasa voalohany, satria le farany de efa nalala, efa hoe leo le fiainana izy, efa tsy tejery le fiainany teo aloha intsony izy ny ainany. Ka ny androm-piainany rehetra de efa natolotry ny an'i Jesosy ka tsy niverina amin'izay nataony intsony izy. Ka gaga amin'izay zany reto olona reto hoe nahoana izy lay tafara andray no lasa miasa be mihoatra anahy, amen. Ka iny zany no hitako nagagana hoe tena ny fihin'i Jesosy anefa le vehivavy ao anatin'ny manao lokomena be, satria anatin'le tontolo ara-pananana nazavain'i Jesosy ianao hoe le izy ao anatin'ny lokomena tamin'izay, zany hoe nasehoan'ny tompo anazy zany le fiainany teo aloha hoe io vehivavy io tao anatin'ny fitafiana zao tontolo zao makiazy be, fa rehefa niala amin'izay izy de nanao ny asan'ny tompo amin'izay, amen. De tena faly namihina azy Jesosy, alleluia. Ka izay zany le hoe le fidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra de zay rehetra ataontsika ety ambony tany ihany io, zay rehetra ataontsika ambony tany zany ety ambony tany zany de io ihany no ahafahantsika miditra ny lanitra arakaraka ny nataonao, amen. Ka aza tahaka ny reto zay kamo
reto izay natory, reto izay nipetraka rehefa nirahan Jesosy dia nipetraka ka nieritreritra fa handray ny karamany ihany izy. Raha ianao natsoin Jesosy ny ianao nirahan Jesosy anao ny asany, aza mijery ny hafa. Raha ianao mijery ny hafa dia mora ianao zany miakivy miareraka. Fa zay asa nomeny Tompo anao, zay talenta nomeny Jesosy anao dia ampiasao amin'ny fitiavana sy ny fo madio. Amen. Dia miarakaraka an'izay zany no azoanao ny valinasanao an-danitra ao. Alleluia. Dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra mandrakizay. Amen.